Faly miarabantsika tsy ariariavindray tratra ity alatsinainy maraina fa folo volana martsa ity. Misaotra anao izay manaraka tsy tapaka ihany koa izao fotoana izao ary ny rina dia tombo finoana sy tombo fahalalana amin'ny Kristy isika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Andriamanitra tsara indrindran-danitra misaotra anao izay satria mbola nomena an'izao tombonandro zao ahafahanay mandray fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa izay mitaona anay mandrakariva ny andinika ny fiainanay ary ny ahafahanay mandroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Mangataka aminao izahay mba hamangy manokana ny mpanomponao izay mihaino izao fanaran'izao ka hitombo herany izy ary hitombo fanantenana ny amin'ny fanarahana anao. Meo ny fahaiza-manao rehetra ihany koa izy zavela hitolefika fa ny fanahinao masina ny ampiarina azy hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe ny fomba fanararotana ny fotoana. Ilaina amin'ny Efesiana 5:5-5 sy 9 manao hoe kotandremo tsara izay fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny enjy ka raroty ny azo anaovan'ny tsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Amen. Tsy hita ho tomombanana ny vidin'ny fotoana, iverin'i Kristy ho sarobidy ny fotoana rehetra ary toy izany ihany koa ny tokony hiverantsika azy. Tsy manana afa-tsy fotoana kely tsika iomanana ho amin'ny mandrakizay. Izao sika no tokony hamolavola toetra mampanao amin'ny fiainana ho avy, ho amin'ny fiainana tsy ho lalova-pahafatesana. Ary izao ihany koa no fotoana izay homanantsika ho amin'ny fitsarana farany. Raha zara vao manomboka ny fiainana ny fianakavian'olombelona dia manomboka ny hofaty ary ny asa tsy ankojanay tao amin'ity izao tontolo izao ity dia miafara amin'ny zava-poana tokoa raha tsy nahazahoana fahalalana marina momba ny fiainana mandrakizay. Ny olona anankiray izay mahatsapa ny fotoana ho toy ny andro fiasany dia hanomana ny tenany ho amin'ny fitoerana sy ny fiainana izay tsy ho lalova-pahafatesana. Zava-tsoa manko no nahatanterahany an'izany. Anarina isika mba hanararotra ny fotoana. Tsy azontsika tsoina hiverina na dia ny fotoana kely anankiray aza. Ny any lalana azontsika hanonerana ny fotoanantsika dia ny fanaovana ny be indrindra amin'izao atao amin'ny sisy izao mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra eo amin'ny drafitry ny fanafotana lehibe zaho sy ianao. Hita fiovana eo amin'ny toetra mampanahy ny olona izay manao an'izany. Manjary zanak'Andriamanitra izy, anisan'ny fianakavian'ny mpanjaka izy ary zanaky ny mpanjakan'ny lanitra mihitsy aza. Mendrika hiara-mitoetra amin'ny anjelany tahaka an'izany. Misy ireo izay mihevitra fa raha manome vola ho amin'ny asan'i Kristy izy dia izay ihany ozy izy no angatahany ataony. Ny fotoana sarobidy izay azahoany manao an'ilay asa manokana ho azy dia lasa fotsiny, lasa tsy ampiasaina izy ireny very. Nefa toba mibidy izay tena tsara, tena soa ary tena didy ho an'izay rehetra salama sy matanjaka ny manao fanampoana ny asy miasa ihany koa an'Andriamanitra. Tsy afaka hisolo ny fanoloran-tena, ny fanomezam-bola. Tsy afaka hisolo ny fanetsetena sy ny asa ataonao sy ny asa tadiavin'Andriamanitra aminao, ny fanomezanao vola. Ny fotoana mety eo anoloanantsika mba ilazana amin'ny fanahy mahantra anankiray ny tenin'ny fiainana dia mety tsy hiverina fanindroany intsony mihitsy. Mety hiteny amin'ny olona io Andriamanitra manao hoe anio alina no alaina aminao fananao ary noho ny tsirambina nataoko na nataonao dia mety tsy vonona izy. Amin'ny fomba ahoana moa no hanadiovantsika teny anatsihan'Andriamanitra amin'ny andro fitsarana lehibe? Fantenena mipetraka izany fa ingana isika mba hampiasa ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra eo am-pelantanantsika. Aza manao hoe tsy manam-potoanao fa aoka isika hiteny hoe hanokana fotoanao. Amen. Ry Andriamanitra tsara andesin-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany, mangataka aminao hatrany mba hanampy anay Tompo, mba
irotsaka eo amin'ny tanymboaloboka ao izahay hikatsaka ny famarinanao ary hitaonarian'ireo namanay rehetra mba ahazo ihany koa ilay satro-poninahitra ny fiainana izay homenao anay tsirairay avy minaran'i Jesosy amen. Savior.